Zavatra milalao toko tonga amin'ity andro Alarobia, Ray Martsa, 13 ity isika, miova volana vaovao indray tsika, dia mandray loha hevitra vaovao indray dia manao hoe mamerina ho amin'ny fahamarinana ny tompo. Mamerina ho amin'ny fahamarinana ny tompo. Mivavaka isika rehetra. Ray eo, mamy izany teny omenao anay indray mandriky volana fahatelo amin'ity taona 13 ity. Aza vela hiverina aminao zany ho hevitra zany, fa tena ahatonga anay hiverina marina aminao, satria raha tafaverina marina aminao zay dia vitanao mampandihy anay ho sitraponao sy izay akasitranao. Dia ho zany tokoa anie ny fiainanay mandritra ity volana Marsa, izay nomanana indrindra ho amin'ny Pasika ity. Dia miteneny anao Jesosy mavonjeny izay mpanomponao. Amen. Mpanjaka faharoa toko 20 andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Mpanjaka faharoa toko 20 andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany andro zany dia narary saiky maty Ezekia. Ary Isaia mpaminany zanaka Amoza nakao aminy ka nilaza taminy hoe, zao nolazain'i Jehovah, afaro ny ankonanao fa ho faty ianao fa tsy ho velona. Dia mitodika nakana amin'ny rindrina izy ka mivavaka tamin'i Jehovah hoe, Jehovah, inganeka ho tsahovanao ny nandehanako teo anatrenao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny foko rehetra, ary nanaovako izay tsara eo masonao dia nitomany mafy dia mafy izy. Ary raha tsy mbola tafavoaka ny tanàna avoany Isaia, dia tonga tamin'ny teny Jehovah nanao hoe, miverena ka lazao amin'ny Ezekia mpanapaka ny oloko hoe, izao nolazain'i Jehovah Andriamanitra Davida rainao, efa noenoko ny fitarainanao, ary efa hitako ny ranomasonao, indro asitrana anao aho. Ka raha afaka apiso, hiakatra ao an-trano Jehovah ianao, ary ampiko 15 taona ny andronao, sady hamonjy anao sy ity tanàna ity amin'ny tanan'ny mpanjakan'ny Asiria aho, ary hiaro ity tanàna ity aho noho ny amin'ny tenako sy vitam-panompoko. Ary Isaia maka apepana aviavy, ary dia nalainy ka napetany tamin'ny vay dia sitrana izy. Ray masonao manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ry malala an'Andriamanitra sady voanjo ny masina, anapaka ampotsika anie ny fiadanan'i Kristy. Amen. Iza moa Ezekia? Ezekia dia lazainy eto hoe mpanapaka ny firenen'ny Juda. Gavatanina dia filoham-pirenena. Zany natao Ezekia, filoham-pirenena. Iza ny filoham-pirenena? Ny mpitondra ankehitriny. Ny filoham-pirenena ihany koa dia azo adika ho an'izay olona manana andraikitra tarika olona, ohatra finoana orinasa, finoana fikambanana, filoham-piangonana, indrindra koa hoe mindraikitra ny ankonana, dia loham-pianakaviana izany. Izay rehetra lohany zany no tenenina amin'ity Ezekia ity. Ezekia ato dia nitenenina ny mpaminany Isaia hoe, afaro ny ankonanao fa ho faty ianao fa tsy ho velona. Afaro ny ankonanao fa ho faty ianao fa tsy ho velona. Ahafantarina zany lazaina ny vahoaka malagasy fa ho faty ny mpitondra ho aminy. Lazaina ny orinasa anankiray fa ho faty ny mpitarika an'izany orinasa izany.
lazaina ny ankonana anankiray fa ho faty ny lohampianakaviana. Eto dia mahafaly iza ny tonga dia tonga saina tampoka le olona mivatanana miteny. Tonga izy dia raha vatabatamina zany dia nandaira n'lay tenin'Andriamanitra. Zalohany ianao tompon'andraikitra etsero mandaira ny tenin'Andriamanitra va ianao. Fa randaira ny tenin'Andriamanitra ianao dia mitodia dia mivavaha amin'ny Jehovahandriamanitra. Fa i Jehovahandriamanitra io ny anaran'izy io ato amin'ny Baiboly dia hoe mpiay mivavaka. Mpiay mivavaka. Ka raha tena tapa-kevitra zasy ianao mpitondra fanjakana io, ianao premier ministre io, ianao mpitahika olona io, ka mitodika amin'Andriamanitra, ianao loham-pianakaviana ka mifony dia mitalao, tsy malalo talovany io Andriamanitra io tsika io. Fa Andriamanitra mpiay mivavaka mamaly vavaka. Mafaly eto dia mbola tsy lasa lavitra niala tao amin'le toerana nitenenina akory tamin'ny Isaia dia efa nahazo valim-bavaka sady ingaizaka sy neky teo anatrehan'Andriamanitra. Lazaina hoe tsy mbola tafavoaka ny tanàna afovoany Isaia dia tonga tamindray ny tenin Jehova nanao hoe miverena ka lazao amin'ny Ezekia mpanapaka ny olo hoe izao no lazain'i Jehovahandriamanitra Davida rainao, efa niloky ny fitarainanao ary efa hitako ny ranomasonao, ino asitrananao aho? Ka afaka pitso dia hiakatra ao an-tanin'i Jehova ianao. Nga zany ihany ny valim-bavaka azo. Valim-bavaka azo koa dia inona? Hamonjy ity tanàna ity no namitenako aho matsio azo ny tanany mpanjakan'ny Asiria. Raha vatabatamina zany hanafaka n'ity firenena malagasy ity ny tompo raha tena mitodika makao amin'ny tokoa ny mpitondra manomboka hatramin'ny filoham-pirenena zany, hatramin'ny premier ministre sy izay mahatsiaro tompon'andraikitra rehetra mitodika ao aminy dia manafaka antsika izy. Tantara anankiray avana ny tantarain'ny olona nahako anankiray dia tena mampihetiky. Misy lavaka telo. Lavaka anankiray misy ny vahoaka Amerikanina. Lavaka anankiray misy ny vahoaka Frantsay. Lavaka anankiray misy vahoaka Malagasy. Le nisy ny vahoaka Amerikanina tsy maintsy nasiana grillage le lavaka. Le nisy ny vahoaka Frantsay koa nasiana grillage le lavaka. Le nisy ny vahoaka Malagasy tsy nasiana grillage. Dia gaga ianao fa maninona ny le misy ny vahoaka Malagasy tsy nasiana grillage. Le retsy dia mitady lala ivoahana sy hampandrosoana ny firenena na ny Amerikanina na ny Frantsay. Fa ny vahoaka Malagasy kosa dia faly hipetraka ao amin'ny faratsiny sy ny fahalovany ary izay olona te hisonitra sy tomona hivoaka hidina ihany ary tsy mety miala tao. Dia izany ve izaho sy ianao io miverena ao amin'ny Kristy ianao. Fa Kristy te hanova azy sy hanovanao, hanova ny tompon'andraikitra rehetra hatramin'ny tany sy firenena. Efa miova ny lohany miova ny vatany. Efa miova ianao lom-pianakaviana, efa miova ianao filoham-pirenena, efa miova ianao premier ministre sy tompon'andraikitra mpitahika rehetra, miova ny vatany. Fa za tompon'andraikitra misy no tsy miova. Dia izao manjo antsika izay ataon'ny lohany ihany mantsy no ataon'ny vatany. Dia ho antsika rehetra izay amin'ny tenin'Andriamanitra izany raha tena hiverina ao amin'ny Kristy tokoa mpitahika rehetra, fa raha verina ao amin'ny Kristy zasy ianao dia hovaintsika rehetra ho lahatra ny sitrapon'Andriamanitra
dia vonona miasa tsara rehetra satria tsy miteny tsara rehetra. Dia tsy lasa teny fotsiny ny fikasantsika rehetra fa mivadika asa azo sampaitanana ary hitana anaty volan'ny olona misy mitetika asa rehetra sy miasa fampandrosoana tiana mpandrosoana atsika rehetra. Amen. Sotranao zay raha eo fa mba tonga amin'ny olonao tsiraiary zany teninao zany, mba notoro ny fovatinay, mba naisotra azy rehetra tsy nambenao aty anatinay, sady hitondra anay ao amin'ny fahatsarana rehetra, fa tsy hatonga anay hipetraka amin'izao faharatsiana sy misy anay menakavy zao. Mba hiala amin'izao fahafatesana lehibe zao anie zay, izy nanafaka anay izao fahafatesana lehibe zao, tsisy afa-tsy anao Jesosy nefa niteny hoe raha zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa anareo. Dia vonjeo zay tompo amin'izao fahafatesana sy fahasaranana be zao zao tsy fahatimbalemana sy famonoana sy asa ratsy etsy eo zao vonjeo zay Jesosy, tsisy afa-tsy ny filazantsara anao rery ihany manaova tantara. Sitrakai niary avavaka hoe nanay zay nanamiko masina reny naranao tonga ne ny fanjakanao atao ne sikaponao ity tany tahaka ny an-danitra menyniny amina sahazo anay ary mamelany elokay tahaka namialanay zay noka taminay aiza mitondra anay fakapana fa manafany amin'ny ratsy fanao fanjakana sy miery amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Taterahan'ny tompo amin'ny fikisam-batan'olona ne zotodrano tononona amin'ny anaran'iray zanaka fanamasina zao isan'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana izany. Koa mifandraisanareo tahaka ny nandraisan'ny Kristy anareo koa, fa raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, voninahitra Andriamanitra. Fa Andriamanitra ny faharetana sy finonana ne ampray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy, mba ho saina iray tsy vava iray ny raha anareo mankalaza an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika. Mivamy fanavoazana saina mba hamantarana anareo ny sitrapon'Andriamanitra zay masina sady akasitrahana no marina. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'iray zanaka fanamasina. Amen.